Ampitomboana antsika hatrany ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana n'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Faly miarabantsika rehetra mpanaraka ny fandarana Logos isaky ny alahady maraina amin'ny eninora amin'izao alahady faha 8 ny volana septambra taona 2024 izao. Manasa antsika rehetra ary hiaraka hivavaka. Misotranao zay Jesosy fa nifoazanao indray tamin'ity alahady maraina ity handre ny afatra. Manaka ny lazaina aminay mandrakariva ianao indrindrandrindra amin'izao mampafany ny toetra raha zao dia mila ny feon'ny fahendrenao sy ny taridalanao sy ny fijerinao ny zavatra rehetra. Mitenena aminay ary ampangino zay feo tsy avy aminao. Anaranareo Jesosy no angatahana izany. Amen. Ny tenin'ny soratra masina zay akatsika ny afatra amin'ity maraina ity dia arak'izay hita ao amin'ny bokyny filazantsara araka ny Matio toko 4:10 Lioka azafady Lioka toko 4:10 ny andininy 7:10 ka hatramin'ny andininy 1:30. Lioka toko 4:10 ny andininy 7:10 ka hatramin'ny andininy 1:30. Mivaky toy izao rehefa hita amin'ny anaran'i Jesosy. Nisy lehilahy manan-karena anankiray niakanjo volomparasy sy rongony fotsy madinika sady nanara-po fatratra isan'andro tamin'ny fahafinaretana. Ary nisy olona malahelo ferena anankiray atao hoe Lazarosy napetraka teo amin'ilany vavahadiny. Ary naniry mba hihinana zay latsaka avy tamin'ny latabatry n'ilay mpanan-karena izy, fa ny alika kosa no avy ka nilelaka ny feriny. Ary maty ilay malahelo dia nentiny anjely ho any an-tratrany Abrahama, ary maty koa ilay mpanan-karena dia nalevina. Ary raha nijaly tao amin'ny fiainatsika izy ka niandrandra dia nahitany Abrahama teny lavitra eny sy Lazarosy teo an-tratrany. Ary izy niantso ka nanao hoe, ry Abrahama raiko mamondrafo amiko, ka irao Lazarosy mba hanoboka ny tendrony ratsan-tanany amin'ny rano mba hampangatsiaka ny lelako zafady. Fa fadiranovanao ato amin'ity lelafo ity. Fa io Abrahama, anaka, tsarovy fa ianao efa nahazo ny zavatsoanao amin'ny andro niainanao, ary Lazarosy kosa ny zava-dratsy fa ankehitriny izy no ampifalia anay ary anao kosa no fadiranovanao. Ary mihoatra noho zany rehetra zany, misy tevana aman-kadiry ajadona eo anelanelantsika mba tsy ho afa mita makeny aminareo izay te hiala ety ary ny ho afa mita akety aminay izy eny. Dia hoy izy, mangataka aminao ary aho raiko mba irao Lazarosy akany amin'ny trano raiko, fa manana rahalahy 5 aho mba hilaza tsara aminy fandrao mba ho tonga aty amin'ny fijerena tiako izy. Fa hoy Abrahama taminy, manana any Mosesy sy ny mpaminany izy aoka hiain'ireo. Fa hoy kosa izy, tsia ry Abrahama raiko, fa raha misy miala amin'ny maty hakany aminy dia hibebaka izy. Fa hoy Abrahama taminy, raha tsy miaino any Mosesy sy ny mpaminany izy dia tsy hety ino izy na dia misy mitsangana amin'ny maty azy. Amen. Ao anatin'izany texte zay efa diso mahazatra antsika nandre zany, isaky ny tsipiriany zay zavatra voalaza ao anatin'ity fanoharana ity dia feno zavatra miafina are-panahy lehibe ho antsika, afahantsika maka lesona be dia be ny amin'izao fiainantsika zao. Ary na ora maromaro ary tsika nazavana tsy ho ampy ny fotoana fa be dia be ny zavatra azo resahana. Fa ny zavatra nanaitra ny saiko manokana amin'izao texte zao zay hozaraiko amintsika androany dia ity hoe, voalaza hoe misy elanelana lehibe, misy hantsana lehibe manelanelana any Lazarosy sy ilay mpanan-karena. Eo sahady dia efa mariako zay zavatra zay. Io hantsana lehibe manelanelana any Lazarosy sy ilay mpanan-karena io dia tsy ilay hantsana any amin'ny fiainatsika ihany izay
lazaina hoe zay avy aty tsy afaka makeny aminareo ary ny avy eny aminareo tsy afaka maky aty dia efatra eny amboniny tany mihitsy misy hantsana misy elanelana eo amin'ny mpanan-karena sy ny mahantra zany hoe monde anakiroa samy hafa tontolo anakiroa samy hafa ny tontolo ny mpisiny mahantra sy ny tontolo mpisiny mpanan-karena sy ny fanome mihitsy zany hoe tena à deux vitesses ary ny filazantsara ny lioka dia tsara fantatsika fa filazantsara zay natao indrindrandrindra hitorina ny vaovao mafaly ho an'ireo zay heverina ho madinika sy voahilikilika ny zavatra ambarany lioka zany dia eto am'ty zao tontolo izao misy atsika ity eto am'ty fiarahamoniny raha olombelona tya dia langa zany hoe égalité fraternité zany hoe fitovianjo langa famahana-dalitra ny filazana hoe isika de iray ihany fa ny marina de zao le monde est à deux vitesses ny fiarahamonina dia fiarahamonina izay ohatran'ireny hoe toa miara-dalana ny olona fa miaina ao anaty tontolo anakiroa samihafa à deux vitesses ny réalité ny mpanan-karena sy réalité ny madinika sy ny mahantra ary tellement ry zareo anatina tontolo roa samihafa dia io no tiany lioka iserenany saitsika mpiaino zao am'ty mpamaky ty texte ty io elanelana eo amy lazarosy le mpanan-karena io dia io no avandravandrany lioka eto am'ty perikopa ity ary tena hainy lioka tsara mihitsy ny misarika ho araha manoko aloha de voasarika mihitsy ny saiko nijery an'ireo détail zay tondrony toa ohatrany mapitsopitso ny zavatra fa mampisongadina hoe goavana lelanelana zareo tsara fa le mpanan-karena dia lazainy fa hoe mitafy karazana lamba atao hoe pourpre amin'ny teny frantsay io pourpre io karazana akanjo io zany a io ravinamby io dia laso hoe jerentsika ahoana ny lazany azy amin'ny baiboly teny malagasy texte malagasy hoe nisy lehilahy anankiray miakanjo volomparasy rongony fotsy le volomparasy sy rongony fotsy milaza ny kalitaon'ny akanjon'ilay mpanan-karena zany hoe akanjo faran'izay lafo io ary natokana ho an'ny olona ambony eo anivon'ny fitondram-panjakana zany hoe ny empereur no mahatakatra an'izany akanjona mpanjaka izany akanjon'ny olona ambony mpitondra fivavahana teo amin'Israely zany io le volomparasy na hoe pourpre ary lay rongony fotsy madinika na lin raha atao amin'ny teny hafa dia produit de haut de gamme ary no tsara isan'andro izy no manao an'io lamby io fa tsy hoe rehefa andeha hamonjy lanonana tsy hoe namonjy mariage tsy hoe namonjy fanasana tany amin'ny lapo fa isan'andro dia mioeraoera mampiseho ny mahafananany mba hanindrina n'ilay mahantra mba hahafahany mampiseho ny heriny amin'ny lazarosy zay le hoe miaina ao anaty monde roa samihafa faharoa isan'andro izy de manao fety be ary manana fiainana tena hoe tsy misy afa-tsy nanonana ho aminy tsy indrina mazava tsara eto fa tsy hoe kory ny fanaovana fety no olana ho an'ny lioka fa tsy indrindra hoe isan'andro zany hoe tsy fantany zany atao hoe fahasairanany zany tsy fantany zany atao hoe tsy fampiny zany mantany oro izy izy fitenenatsika zany ny fiainany ty lehilahy mpanan-karena ity ny train de vie-any dia fety sy lanonana foana ny fikendreny tsy hoe misy antony manokana raha mamaky an'le texte anareo tsy misy raison manokana hoe fety satria misy arrosage fety satria tsy haiko fa mba hahafany manivaiva an'ilay mahanitra ahafany miavaka amin'ilay lehilahy mahanitra atao hoe lazarosy ary tena azo lazany hoe fanompana any lazarosy mihitsy zany io le monde anankiray zany hoe tena manana réalité hafa mihitsy eritreretra hoe miara-miaina ao anivony raha le fomba fitantarany lioka azy de hoe
eo ambany latabatry lioka no mipetraka ty eo ambany latabatry ty mpanan-karena ty zafady ity mpahantra ty mipetraka fa monde roa samihafa ohatra ny tehiteny hoe samy miara-miaina eto amin'ity fiarahamonina ty any fa samy manana ny fiainany ary ny anankiray de tena mantany ny ory ary manao tsinitsinany mahantra ary manao fanainina misy hoe mamonjy lanonana fa misakafo ao an-trano ve enao isanandro sanandro dia manao akanjo fanao amin'ny lanonana makany amin'ny lampa-panjakana zany any hoe tena fanopana anyty lehilahy mahantra ty mihitsy zay ny monde ray le monde ray tsy akilany ray lazarosy kely mahantra de asongadiny lioka koa ny fahantrany sy ny fahoriany voalaza hoe tsy mba nanakitafiana kory afa zareo tsara fa le anankiray ny teny hoe manana fitafy pourpre sy lin ny ray ozy tsy mba manana fitafiana kory fa voalaza hoe rakotry ny bay couvert d'ulcère le fomba ilazany azy misy hoe voarakotry ny bay io ny azony mba solo ny lamba ny fery zay mahazo azy ary mipetraka eo a tokona ambaravaranyilay mahantra lay mpanan-karena misy azy aiza moa zany tokona ambaravara mpanan-karena eo amin'ny toeran'ny aliaka azonareo asaina ve zany sary zany hoe efa tsy kilasy ny olombelona itsony ty mahantra ity fa efa kilasy ny biby de lasa ny saiko miavana rehefa nanomana ty toriteny tia tsy mifidy an'izao texte zao fa texte voalaza am'izao voalahatra am'izao lady zao ohatra ny tehiteny amiko zany andriamanitra hoe efa zany sisany fiarahamoniny malagasy am'izao fotoan'izao fiarahamonina deux vitesses efa nitenan'izany foana zay teto am'ty paiji ty hoe le Madagasikara dia fiarahamonina deux vitesses ny mahantra de efa tsy na ny zo fototra farany kely indrindra de tsy ananany tahaka ny lazarosy na ny rano sotrony aza tsy misy fa miaraka amin'ny alika zany nazo lazarosy eto tsy mba hoe any amin'ny toeran'ny mpiasa mba farafaratsiny hoe andany elary amin'ny lakozia ary miaraka amin'ny sakafo amin'ny mpiasa zay moa fanao ny mpanan-karena fa ary amin'ny toeran'ny alika no misy any lazarosy zany hoe même le droit fondamental en tant qu'humain tsy ananany de tena ho zao hoe andriamanitro zao ny eny mahazo anay malagasy na ny rano sotrona aza zay zo fototra tsy anananay ana fahefana intsony fa dia sanatrian'izany zay fisotry ny biby no sotronay ary na ny hanina zay tokony mba hiditra ny kibon'ny olona de tsy anananay fahefana fa zay ambokambony zareo no hoaninay sanatrian'izany io izy io aseon'ny lioka mazava tsara eto amin'ny filazantsara eto zany ny fiarahamonina misy atsika am'izao fotoana zao le jeu de contraste aseon'ny lioka eto tena mahavarena mihitsy hoe etsy ankilany voninahitra oeraoera manao fety isan'andro manao fitafy karazany tsy fatapaviana zany hoe fitafy tsy fantatra tsony ohatrina ny vidiny ary dia eto lehilahy mitanjaka efa mila tsy tanjaka zany dia bay sy ny ahoana rehefa za zany hoe fery no solony lambany eo zany no mampieritreritra atsika eto zavatra aseon'ny lioka eto de hoe tsy vitany hoe misy elanelana fotsiny eo amin'izy ireo lahy ny fanao atsimo sy avaratra ny fiainany fa mbola exploiten'lay mpanan-karena koa eto izany elanelana izany zareo zany hoe double douleur zany hoe non seulement efa mihinana ny tsy fihinana lazarosy non seulement efa mipetraka amin'ny filaharan'ny biby lazarosy fa mbola exploiten'lay mpanan-karena ndray koa zay elanelana zay mbola handetehana any lazarosy any amin'ny farany lalina inona le izy to mampiseho lay mpanan-karena hoe
zany ka mba tsara fanahy ihany zaralaza mba mihinana ny sisasisanay avy ety ambony latabatra izay ny nandrasan'ny lazarosy hoe inany mba sisa tanareo le ohatran'rele rehefa le hoe misy fety reny de zay tsy lanin'ny olona eo amy latabatra ino mba tsipitsipony ny aza rahatsy hoe tsy lany fa zay latsaka amy latabany asa raha tadinareo le vehivavy syrofenisiana le nitaraina tamin'ny jesosy hoe eny na de tsy misombo mofo hoan'ny zaza tsy azomena ny alika de ozy le vehivavy syrofenisiana hoe mariny zany tompoko kanefa ozy izy zay sombony latsaka amy latabatry ny tompo dia hoaniko ihany zay ny zava-misy eto zany hoe to ampiseho ndray zany le mpanankarena hoe zany ka mba tsara fanahy e zaralaza mba mahazo ny sisasisanay ety ambony latabatra dia ataovy mahampy anao ny sisasisanay ataovy mahafaly anao rehefa mba mahazo ny mialatsiny ny fakofakonay ianao dia ataovy toy ny mahazo hany-petoloha de zany jesosy io maharary ane zany fa zany no zava-misy eto amitsika non seulement efa tontolo roa samy hafa ny misy atsika sy ireo se ho azo mpanefoefo ary vao mainka aza mbola manindry anao izy de mbola lazainy koa aza fa izy aza no mitsinjo anao hono fanopana mihitsy zavatra ataonyity lelam-panankarena ty amy lazarosy opa am'izao atao hoe sary amohatra na tableau asongadin'ny mpanoratra eto zao dia hitatsika miarary am'izay ny hantsana lehibe zay mbola azy eto amy soratra masina eto misy eo amin'izy reo la ny ray ny fahafahambaraka ny fanalam-baraka ny fanaovana tsinitsinina any lazarosy ary ny ray ny voninahitry ny ananana anankiray aseho anatin'izany koa fa tsika de miaina ao anatin'ny fiarahamonina sy zao tontolo zao ratsy fanahy ny olombelona non seulement efa samy maka ho azy fa indrindra mbola exploitena koa zany elanelana zany mbola hangalarana sy ampijaliana amin'ny mahandro rehava raha mbola tany koa ny tany ny fahantrana dia tsy ho afaka mihitsy eto ambony tany mariny zany tsy ny fahantrana loatra no probleman'ny soratra masina eto satria zay ny mahatanitany misy ny hambony misy ny ambany misy ny manankarena misy ny mahandro fa ny problema eto dia ity araky ny teny jesosy amy jaona toko 12:15 conscient an'izany jesosy hoe fa ny malahelo de hoety aminareo mandrakariva fa izaho tsy mba hoety aminareo mandrakariva donc d'accord misy foana zany fa tsy resaka hoe ahoana ny fomba andresena ny fahantrano io sarotry io na ny alika ampitan-dranomasina aza na ny amy tany farany mandroso de misy ny mahandro alohatsika tsy handaingy fa ity raha mbola azo atao ary zay no ampirisi ny filazantsara de hoe aenao ny elanelana tafahoatra misy ao amin'ny mpanan-karena sy ny mahandro trop loatra io le atao hoe forme d'injustice sociale io no mampikikika anay eto amin'ny pejy eto manona ny raharam-pirenena l'injustice sociale tompoky lasy tompoky vavy eo aenao fa tafahoatra loatra fa lasa consideren'ny olona toy ny alika sy toy ny biby ny vahoaka rehefa trop loatra ny elanelana eo amin'ny mpanan-karena sy ny mahandro le strict minimum lay zo fototra maha olombelona raha vao io ny tsy voaja dia azadino satria efa no kilasiana ho isan'ny alika izy de hivadika biby tokoa satria efa napetraka ao amy toeran'ny alika c'est normal c'est anthropologique c'est un instinct de survie rehefa napetraka ao amy toeran'ny alika ny olona moins que rien traitena ohatran'ny biby zay no nanazaranao azy nandritrany taona maro dia conditionné ny saina bon on devient des prédateurs de ho gaga ve tsika tsy mijustifie mihitsy a ny mpandroba misy am'izao fotoana zao misy ny mpampikaramanady ça c'est vrai
ka raha main'ny sasany mba hampisy fiampiororona eto amin'ny firenena fa misy koa jereo tsara am'ireny olona mpandroba hitanareo reny mety ozy nareo hoe mba vehivavy manakaja ihany mba ohatran'ny olona normal ihany no mangaraka satria efa ny conditionnena ho biby le vahoaka sy nomena azy ny zo fototra nananany de satria izy nafipetraka eny amin'ny toeran'ny alika sy ny biby mialatsiny am'le fomba fitenena dia mivadika biby izy ny tianao tenenina de hoe lesona ireny ho an'izay rehetra mbola hitondra nyity fireneny ity sao mantsy lahy manao taondasa tsy tsarona sao de hoe nisy an'izao tamin'ny taona 520 fa azadiny fa olombelona io raha lanao io fa tsy biby ary manana besoin ny olombelona dia ny fanzo fototra farany kely indrindra donc nizaniza ianareo ary mitodika aminareo mpitondra zay mpanao politika nizaniza anareo olona hitondra rapitso anty fireneny ity aenao arak'izay azo atao ny hantsana manelanelana ny mahantra sy ny mpanakarena za tsy miteny hoe foan'ny fahantrana mandainga raha itenan'izany tsy isy mihitsy zany raha mbola eto ambony tany lalàna ny fiainany zany indrisy fa miadidiny zay rehetra hitondra na ianareo mpitondra za zay fitory hitondra dia zao io antsana manelanelana ny mahantra sy ny mpanakarena io raha vo io no exploitenareo fa ozy nareo hoe za rary izy mahantra de exploitena ny fahantrana de lalaoviny eo izy lalaovy tsara fa sao de kakeriny amboky ely ty na rapitso oy marina loatra le tenin'ny malagasy hoe kakeriny amboky ely ty nytretena ohatrany toto izy nytretena ohatrany biby izy de faalery anao hoe inona lahy tolana kely mifalia ataovy mampy an'lahy iny am'y voalohany mety faly izy nikepoka le tolana fa attention ny masony dery ambony latabatra anao ihany hoe fa maninona ty tolana ty foana no aniko nefa ry zalahy mihinana zavatra matavy maraina atoandro arivo ao anatin'ny sainy ao zareo tsara na reny biby domestika zay aonao filazan'zany zay tezatsika ohatrany reny rehefa mahita an'lay izy dia milelamolotra izy ary maneritreritra izy hoe io tsy maintsy ho azoko ndray andro any de gagy ianao fa hoe animal domestique docile milamina tsara ndray andro tonga de violent maka an'le zavatra ambony latabatra io izy io tantara fanoarana nomeny jesosy kazadiny fa ao anatin'ny atao hoe fanoarana dia misy lesona angeza be hoe c'est comme ça que l'être humain fonctionne ary zaho manana lecture anthropologique amin'ny soratra masina hoe ampafantariny olona hoy ny tenin'andriamanitra izany hoe comment l'être humain fonctionne fa tsy araky nieritreretitsika azy ka noho zany de zay no afatra hoe io hantsana manelanelana io no manimba zavatra ka ahenao raha tsy tianareo raha tsy tiatsika hivadika biby ny olona tableau faharoa asongadin'izao texte zao koa de ty aseho eto lazarosy izay toa miankin-doha amin'ilay mpanakarena ary eto ndray mpanakarena anankiray vaovao sa zay zany le sarin'le relation entre lazarosy sy le mpanakarena fa eto ndray lazarosy sy abrahama zareo fa misy contraste samy hafa ny ray lazarosy sy le mpanakarena zay tsy mirara azy ny ray indray lazarosy sy abrahama de mpanakarena koa dans le sens hoe raha mamaky ny soratra masina no testamenta taloha de nanaka atao nanana ny maizy azy tokoa izy fa misy différence ngeza be entre ny abrahama sy le lampanankarena dia ny fandraisany an-tanana sy ny fikarakarany ilay lazarosy kely zao voalaza amin'ny andiny faharoa amby roapolo eo am'le texte atsika atao donc hoe verenatsika vakina ny andiny faharoa amby roapolo ny anaran'i jesosy ary maty lay malahelo de nety ny anjely eno tsara le détail nety ny anjely hoeny atratrany abrahama izy zareo tsara le contraste lazarosy ery atongotry lay mpanakarena zany hoe eny amin'ny toeran'ny alika eny amin'ny toeran'ny biby
fa rehefa teo amin'ny Abrahama kosa izy dia eo an-tsarotsany Abrahama. Azonareo tsaina, azonareo ve zany fomba isarian'ny mpanoratra antsika zany hoe samy hafa, samy olona manan-karena, samy olona manany maizy azy. Ny ray ny considéré any Lazarosy ery amin'ny toeran'ny alika sy ny biby, ary ny ray mametraka azy eo amin'ny toeran'ny manana ny maizy azy. Zero tsara. Dia etsy amin'ny anankiray ny tableau voalohany, Lazarosy ery amin'ilay ery amin'ny toeran'ny alika sy ny biby, ary ny biby no mba namany. Zay ny voalaza eo a, miady miaraka amin'ny alika eo izy rehefa mba mitady ny anjara sakafony, de ny biby no mba namany. Fa eto miaraka amin'ny Abrahama kosa izy, de Lazarosy miaraka amin'ny anjely. Hitanareo ve zany contraste zany amin'ny texte teo? Tsy zany mamorona azy a, misy dikany be zany tableau aseho Jesosy zany. Zay le zaka monde roa samy hafa. Tam'le tableau voalohany dia alika no mba namany, am'le tableau faharoa dia anjely no miaraka aminy ka mametraka azy amin'ny toerana ambony. Ahoana ny fijerin'Andriamanitra ny olombelona sy ny fijerin'ny fiarahamonina ny namany? Samy hafa. Na ny fiarahamonina ny namana, ny olombelona, ny akaikiny dia c'est un concurrent, c'est un adversaire, pour ne pas dire c'est un ennemi. Na n'Andriamanitra indray ny olombelona dia apetrany amin'ny toerany ambony rehefa namaky an'ity teny dia mahatsara tena amin'ny salamo hoe nataonao ambany kely no Andriamanitra izy, salamo 7:21. Zinona moa ny olona no atsiarovanao azy Andriamanitra fa nataonao ambany kely no Andriamanitra izy. Ny fanontaniana apetraka aminao ry vahoaka malagasy, inona ny fijerinao ny namanao? Est-ce que vous le considérez comme une bête sauvage ou un être aimé de Dieu? Ahoana ny fijerinao ny mpiray firenena aminao? Moa ve eritreretinao toy ny biby sy ho toy ny tsinitsiny, sa hitanao toy ny olona, tsy hoe toy ny olona fa tian'Andriamanitra, valeureux amin'Andriamanitra, sarobidy amin'Andriamanitra, makarary ny ain'Andriamanitra? Io le lazainy any amin'ny soratra masina hoe tahaka ny anak'Andriamasoko ny fijerin'ny madinika. Io fomba fijerin'Andriamanitra io raha tsy ananantsika izay mieritreritra hitondra an'ity fireneny ity, dia mbola i se répéter foana zao zavatra zao. Il ne suffit pas de faire la révolution. Il suffit pas de crier sur le toit. Hoe aiza ny rano, aiza ny jiro, aiza ny hanina. Fa raha tsy ny fijerinao ny rahalahinao mihitsy no miova, dia miverina foana zao zavatra zao. Raha raisinao toy ny biby ny rahalahinao, dia mbola zao foana no iseho. Noho izany ny révolution dia manomboka any amin'ny révolution ny fijery, ny considérationao ny hafa any aloha. Ary zany mahatonga ny soratra masina amin'ny teny manao hoe tiavan'ny namanao tahaka ny tenanao. Tena mazava anie zany hoe tahaka ny tenanao, mitovy aminao io, rahalahinao io, anabavinao, zandrinao, olombelona mitovy nofo sy raminao, marary zay marary anao marary azy, zay mahanona anao mahanona azy, zay mangirifiry anao mampangirifiry azy. Fa aza alay-panahy rehefa tafita na manana maizy azy anao ianao, dia hanao tahaka an'ity mpanan-karena ity, miaina ao anaty monde hafa, tsy mahatsiaro ny fahorian'ny hafa, ary non seulement zany fa manao tsinitsiny. Lesona ngezabe nomeny lioka atsika androany. Ho anahy manokana dia mazava be ny afatra. Ary tsoroko aminareo fa ty toriteny ty dia efa vita taloha fa tsy hoe vao nisoratako omaly ka hoe noly toe zavatra, fa eto aho vao tonga saina hoe miteny Andriamanitra, hoe tenenao amin'ireo vahoaka ireo, fa tsy vitan'ny mitabataba fotsiny, fa mila miova mihitsy ny fomba fijerintsika ny fiarahamonina. Mila révolution de la mentalité mihitsy. Any mihitsy no ilana fanovana. Fa raha vao tsy mbola izay, dia miala katsy dia miditra ambodepona.
eny a eto dia araky ny fahitako azy lioka dia toa te hampiseho amitsika fa ny fahoriana zay iainantsika eto am'ty zao tontolo izao ty natohinana tohinany hamafiny dia tsy maintsy misy ny fara ary izay le fampanantenaina hoe mbola isy ny fiainana hafa akohatry zao any akoatra any paoly le nilaza mazava tsara amy romanina toko fahavalo andininy fahavalo ambiny folo romanina toko fahavalo andininy fahavalo ambiny folo amin'ny anaran'i jesosy hoe fataoko fa ny fahoriana am'izao andro ankehitriny zao de tsy tokony hoarina amy voninahitra zay aseho amitsika andriamanitra tsy misous-estime ny fahoriantsika justement au contraire sapany loatra zany fa manoloana n'izay fahoriana lalina mahazo ny olombelona zay sy ny zavatra manjoatsika dia asehon'andriamanitra hoe mbola misy ny fanantenana ary zay no afatra farany alohan'ny janonako manoloana ny zava-misy mbola afaka manantena fiainana hafa izy ny ety moa de lazainy hoe ny fiainana any akoatra zay miaraka amin'ny abrahama fa tsy voatery andry ny fiainana akoatra fa ny fiainana mandrakizay de manomboka ety an-tany manantena aho fa mba mety misy abrahama be debe eto madagasikara zay hanova famindra eo amin'ny fomba hitondran'ny fiarahamonina ka tsy hametraka ny olona ery amy toerany biby fa hametraka ny olona eo amin'ny toerana sahaza azy dia eo atratrany abrahama ny filazany azy le eo atratrany abrahama de hoe vis-à-vis eo atratra vis-à-vis fa tsy hoe subordonné zany de hoe ery ambaniko ianao tsy ny vola no mahambony na mahambany atsika tandremo sao tratran'izany virusany ary lesona ho atsika rehetra io fa aza miteny fotsiny hoe ry zareo mpitondra na ry zareo mpanefoefo fa itsika vahoaka ray manontolo atandremo raha vo miakatra any amin'ny atidoanao io vola io de mivadika ao to io ianao fa ny io raha lanao io pray vodorindrina aminao io pray firenena io c'est ton vis-à-vis et non ton subordonné aza dino zay ary rehefa izay no tanteraka ka apetraky ny olona mihitsy zany zavatra zany dia araky nety hoe tsy azo ampitahaina le voninahitra zay ampanantenan'andriamanitra atsika zay le voninahitra tsy azo ampitahaina amin'ny ankehitriny ny voninahitry ny ho avy ka miankina amitsika io fa tsy miankina amin'andriamanitra tsy etotsika hoe andriamanitra rovina zay no afaka am'ty fahantrano ty mialatsiny am'ireo rahalahiko sy anabaviko maro aho hoe andao hivavaka manoloana an'izao raharaham-pirenena zao mariny zany fa rehefa mivavaka ianao dia izao no afatra eo aminao manomboka eo aminao no manomboka izany toetsainy zany de nahatonga ny firenetsika sy ny tanitsika mba tsy sanatria hifamono eto isika zay ny zava-misy io hifampihinana toerana eto akoatran'le ny famono arabaky teny ifa problema ny fiarahamonina malagasy efa ely io a fa zao le izy vao mipoka io colère miseho eny an-dalana io c'est du ras-le-bol du système misy eo Madagasikara l'exploitation de l'homme par l'homme satria ve mahantra le olona satria ve mavomavo le olona de tsy considérenao vis-à-vis anao de no araratinao de nampiasainao am'izay de io izy io mipoaka raha mandiniky tsara nareo manaovaka anareo analyse tsara ny paozin'le olona mirotaka sy misy olona mpanara roatra akoatra le pikarama ho iaho avako tsara le pikarama sy karamain'ny olona hanimba tena miariary fa akoatr'ireo misy aloatsika tsy andainga de olona hitanao ohatrany hoe olona manana ras-le-bol de ohatrany teanao vengeance ny fiainana zany no nampijaliana azy hatram'izay de araroatra ny ty toe-java misy ity amoany an'izay atao hoe frustration zay amoany ao anatiny ao zany alahelony zay hoe za tsy tsindriny lisany foana hatram'izay za natao ny lisany ohatrany ny alika za nataonareo tony tsy misy tonga ny fotoana je vais me venger c'est ça je vais me venger tellement izy ny souffre tellement izy ny piretina tellement izy nampijaliana de occasion noro amin'io afany mamoaka ny alahelony misy ny miadiny zo fototra fa misy koa manao règlement de compte ny manjo azy
satria mafy loatra le antsana misy eo am-panakarena sy ny mahandro tafaoatra loatra ny exploitation atao an'ireo olona reo hanika dia zaraza misy irika ahafany mamoaka ny alahelony sy ny fahatezerany am'le système misy eo anivon'ny fiarahamonina ka dia miafatra eto dia hoe mila abrahama be debe ny fiarahamonina malagasy sy sponsor ny resana am'izany sy ola mpanakarena eny raha mety misy zany fa isika mihitsy manana toetsain'ny abrahama hoe considereo ny rahalahinao considereo ny mpiray tanindrazana aminao ho vizavianao fa tsy mpiasanao raha izay no mipetraka zay mentalité zay de tafita ny révolution tsika fa raha mbola hoe vengeance raha mbola hoe andeo hiverina hanindriny hafa de za hoe on va repartir encore pour plusieurs années dia mbola hamerina indray tsika ny adalàna zay edifatsika io fa rehefa nahitatsika lozy io afy nandoro ny lambatsika io de samy mahay mandray ny andraikiny ny tompony hitatsika hampatsiaro atsika hoe aizany toerana tokony isy atsika ary inona no andraikitra ny androny tsirairay vonahitra ny eo an'Andriamanitra zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay vavaksika jesosy eo misaotra anao zahay no ny teny zay nomenao anay tamin'ity anio ty zay tena tandrify loatra hitanao ny fahorin'ny firenenay sy ny mpiray tanindrazana aminay Andriamanitro ingane zao toroteny tsotra zao mba hakasika ny fon'olona maro indrindrandrindra ireo zay amin'ny toeran'ny mpanefoefo mba tsy hanao tolay mpanakarena tamin'ny Lazarosy fa toy ny Abrahama ne izy ianao no hikasika ny fon'ny olona ianao no anova tanteraka ny fisainanay ka ho afa ny fijerinay ny rahalahinay ho afa ny fijerinay ny fanilabodorindrina aminay manomboka hatrety amin'ny vahoaka tsirairay mihitsy omeo toetsaina vaovao avao zay ny fiarahamoninay avao zy ny firenenay misaotra Jesosy io mangataka aminao manokana zay ho an'ireo zay maratra ho an'ireo zay mitondra fahoriana am'izao andro zao Jesosy io Andriamanitra Lazarosy ianao anie no handray an-tanana azy ireo hampikatona ny fery hampionona izay mitanondrika sy mitomany ary ireo zay manetsy tadinika mieritreritra fa manana fahefana mampatsaivo azy fa tsisy dikany zany ary indray mpimaso daholo ny zavatra rehetra ianao anie no hanodina ny sain'ireo olo reo ka hatsiarovany fa vovoka izy ka hiverina vovoka indray ihany koa idera ny laza ny voninahitra ho anao rerian'ny Andriamanitra zay fanao hatramin'ny taloha indrindra ka ho anao mandrakizay amen raha soa atsika rehetra samy tain'Andriamanitra mame fotoana anareo amin'ny herintozo indray raha sitrako ny tompo.